Dia faly miarabantsika rehetra indray izay manaraka an'izao fandahara zao zahay. Ny pasteur Mahery Razafindralambo hatrany no mbola mitondra ny fahasoavana ao tokantranonao androany. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy hatrany eny ikasika ny fotsika tsirairay avy dia anokatra ny masom-panahintsika mba andray an'izay tenin'Andriamanitra rehetra holazaintsika eto androany. Hitondra vaovao telo sika androany momba ny traité de paix aloha ny voalohany dia mikasika ny adin'ny Russie sy Ukraine ny faharoa ary mariky ny bibidiny fahatelo. Dia aloha jerentsika ary ny vaovao voalohany manodidina ny traité de paix na ny fizarana ny tany ao Israely ananganana ny tebolo fahatelo ny Jiosy. Ny vaovao voalohany manodidina ny traité de paix ty aloha dia nikonokonona amin'izao fotoana izao manampy ny Palestiniana ny Union Européenne ankehitriny mba hakatanteraka ny Cisjordanie na Jodia ao anatin'ny Baiboly. Makany amin'ny fahatanterahany faminaniana nataon'i Jesosy Kristy zany ao amin'ny Matthieu 4:4-5. Efa naminany tokoa Jesosy Kristy ny zava-mitranga rehetra alohan'ny fihaviany. Naminany Jesosy Kristy an'ireo Jiosy izay iaina ao anatin'ny fanjakana ankahala azy ireo ao Jodia. Dia laza Jesosy fa rehefa tonga ny fahavetavetan'ny fandravana izay ataon'ilay antikristy ao amin'ny tepolo izay lazain'ny Daniel 7:7 izay manao hoe anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hafatra amin'ny atsasaky ny herinandro. Io teny io aloha hatramin'izay no milaza ny fidiran'ny antikristy atseratra anelanelana sy anatanteraka n'ilay traité de paix izay ho avy io dia hoy ny toy anteny hoe ary amin'ny elatry ny fahavetavetana no hiavian'ny mpandrava hatramin'ny fahafinganana voatendry izay ahidina amin'ny mpandrava. Dikan'io teny io indray dia rehefa tafatsangana ny tepolo fahatelo dia ametaveta ao ilay antikristy. Laza zany koa ny Tesalonianina faharoa 2:4 hoe ilay manohatra ka manandra tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay hivavahana ka dia mipetraka amin'ny tepolon'Andriamanitra izy ka manao ny tenano Andriamanitra. Rehefa tafatsangana tokoa mantsy io tepolo io dia ilaza azy ho Andriamanitra ao ilay antikristy, ilaza azy ho Mesia. Zany no endrik'ilay fametavetana tian'i Jesosy Kristy lazainy io. Rehefa mitranga zany ho Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 4:4-5 dia ireo Jiosy izay mipetraka ao a Jodia izay Cisjordanie ankehitriny dia ovonon'ireo arabo palestiniana tompon-tany. Hoy io faminaniana nataon'i Jesosy io hoe ko raha hitanareo mitsangana ao amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniel mpaminany, aoka isaina izay mamaky zany dia aoka izay olona ny Jodia andositra ho any an-tendrombohitra ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidina haka ny ao an-tranony ary izay any an-tsaha aoka tsy verina haka ny lambany. Ny zavatra azo antoka fa hitranga zany dia rehefa tafatsangana ilay antikristy io ka hanao izay fomba ametavetana izay ao amin'ny tepolo izay dia mila mandositraingana ny Jiosy rehetra ao Cisjordanie na Jodia satria ho avy ny fanenjehana sy ny famonoana azy ireo ao ambanin'ny fanjakan'ny Palestiniana. Ny traité de paix izay efa natao tokoa mantsy tamin'ny 7:7 izay nizarana ny Cisjordanie ho zaonina anankitelo. Tsy hidirintsika lalina ny pitsopitson'ny fifehezana ny tany niarahana tamin'izany fa ny azo lazaina dia ny hoe ilay zaonina fahatelo izay atao hoe zaonina C izay ahitana Jiosy betsaka izay monina ao anatin'io dia nomena ny Jiosy ny fifehezana azy tanteraka. Ny zava-mitranga nefa ankehitriny dia manao ny fomba rehetra ny Union Européenne manampy ny Palestiniana mba hifetanteraka n'io zaonina C izay nomena ny Israely io izay lazain'i Jesosy hoe ao a Jodia io. Amin'izao fotoana izao dia milaza fa miaraka amin'ny Israely ny Union Européenne kanefa dia mahavariana fa manampy ny Palestiniana izy izay fahavalon'ny Israely. Azahoan'ny Palestiniana mifehany io tany ao a Jodia io. Ary efa niresantsika tany amin'ny lesona tany aloha fa amatsy vola 3 milliards d'euros ny Union Européenne mba hanampiana ny fananganana ny État palestiniana io ao Cisjordanie na Jodia. Manamafy ny lazaintsika tany aloha zany hoe ivoaka avy ao amin'ilay tandroka folo ny Union Européenne tokoa ilay président mondial ary anohatra tanteraka ny Israel ny Union Européenne ao anatin'ny fahoriana lehibe ka hitaona ny firenena rehetra miaraka amin'indray hanafika ny Israely amin'ny adin'ny Armagedona. Marina fa milaza ny Baiboly fa ny Rosianina sy ny manodidina izay ataon'ny soratra masina hoe goga sy magoga no hitarika ny adin'ny Armagedona ao amin'ny Ezekiela 5:30. Fa ny zavatra hitranga dia
lay président mondial zay ivoaka avao amin'ny Union européenne no tompona ndraikitra voalohany amin'ny fifandonana rehetra satria hoavy avy ao amin'ny Union européenne ny voan'ny président mondial io. Mila mahalala ny faminanian'ny Baiboly sika mba ahalalantsika no avy satria ny Baiboly tsy manao fahadisoana mihitsy fa tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ny vahaolana tolotry ny Union européenne ombieny mantsy dia ny solution à deux états ho famahana olana amin'ny fifandonana misy tsy mety mijanona mandrakandroany eo amin'ny Israël sy Palestine. Ny solution à deux états dia fizarana ny tany ao Israël ho état palestiniana sy état juif, zany hoe zaraina ho an'ny palestiniana sy Jordanie, bande de Gaza sy Jérusalem atsinanana, ary ho an'ny état jios kosa miambina. Ka ny vaovao farany dia tongilana ny amin'ny palestiniana ny Union européenne zay hitsanganany ty état palestiniana ty ao sy Jordanie no ataony na ho atsodio ny Baiboly atanteraka ny faminaniana lazain'i Jesosy Kristy io zany. Isy firenena 10 avao amin'ny Union européenne zay mbola tsy nahazo fahefana izy ero zao, firenena zay voan'ilay président mondial raha ny fijery azy hatreto dia mety ireo fanjakana ao amin'ny IEI ireo. Ho hitantsika eo ihany ny fivoarany fa azo antoka aloha hatreto dia mandeha makany tsika izao io. Efa tena manomboka me mazava ny fatanterahany faminaniana rehetra ao amin'ny Baiboly ry havana ary mandeha aingana dia aingana zany ankehitriny. Ny vaovao faharoa manodidina ny traité de paix ity dia nisy fivoriana ny fanaovan'ny prime ministre israéliana Benyamin Netanyahu sy ny mpanjaka Abdullah ao Arabia. Resaka traité de paix ry zareo tao ka nahaliana ny mpanara-baovao maro zany. Tsy mbola lay traité de paix manodidina mivantana ny voalazan'ny Daniel toko 7:7 nefa ny fivoriana tao fa apahany ihany. Apahany ihany ho satria nresaka ny fandinika zareo tao ny ifanatonan'ny Palestina sy Israel mba ifampiresaka momba ny zarana ny tany ao Israel. Manaramaso zany tsika zao satria ny Baiboly dia milaza fa misy fizarana ny tany ao Israel. Ny jiosy anangana ny tempolo niary ny palestiniana azo amin'ny Jodi araka ny faminaniana ny lazaintsika tamin'ny vaovao voalohany teo. Samy te anelanelana ny amin'ny fanatanterahana ny traité de paix io daholo na io fanekeny io ny mpitondra maro eto amin'izao tontolo izao. Manelanelana voalohany ao ny firenena mikambana, manelanelana ao ny filoha frantsay Emmanuel Macron, ny chancelier Allemagne Olaf Scholz, te anelanelanao ihany koa ny filoha amerikanina zay mandalo eo, ny filohan'ny Turquie Erdogan kosa ny filoha pirenena maro dia te anelanelana an'io daholo. Zay mahavita an'io fanelanelana an'io no ho président mondial hitsangana telo taona sy tapany ao aorianan'ny fahavitan'ny traité de paix. Ho maro izy araka izany no hitsangana eo amin'ny fanelanelana an'io fa ny arahantsika maso zany aloha zao dia ray amin'ireo zay mahavita an'io fanelanelana an'io fanekeny io izy. Hoy ny Baiboly milaza azy amin'io Daniel toko 7:7 io hoe ary anorona fanekena ho herinandro amin'ny maro izy. Rehefa arahany hoe izy zay lazain'ny Baiboly io dia lay président mondial zay hitsangana io. Ka ny teny hoe maro moa dia araka ny lazaintsika teo hoe anatrika eo daholo ny mpiandraikitra amin'ny firenena maro, ny firenena mikambana sy ireo filoha maro zay voadanisantsika teo. Dia hitsangana eo ny tempolo fahatelo rehefa avy eo. Tsy fantatra hoe isika hoe iza ny andeha aloha ny ady lehibe fahatelo sa ny traité de paix fa samy efa afaka ho tanteraka daholo zany amin'ny zava-misy ankehitriny amin'izao fotoana izao. Manaramaso tsika zany zao zay mety ho toy an'ireo vaovao reo aloha. Iresaka indray tsika ny vaovao manodidina ny ady lehibe fahatelo. Alohan'ny ilazantsika ny vaovao aloha dia somary fitinitsika kely ny lesona tany aloha milaza ny Rosianina ho bera ary ny Alemanina ho leopard ao amin'ny Daniel toko 7 satria misy ilayntsika an'izay faminaniana izay mihitsy ty vaovao ty. Ny milaza ny bera dia ao amin'ny 5 amin'ny Daniel toko 7 zay manao hoe ary indrokoa ny faharoa biby hafa tahaka ny bera zay nampisondotra ny elatenany sady nisy taola-tehezana telo teo ambavany anelanelan'ny nifiny ary toy izao ny voalaza taminy mitsangana ho mana nofobe. Ny firenena manana ny symbole bera zany dia ny Rosianina. Ny bera na ny orsa foana no maneho ny firenena Rosianina rehefa misy fisehoana rairaisam-pirenena na lalao olimpika ohatra. Ka ny tena hoe nampisondotra ny elatenany dia mampiseho ny fiparihan'ny tanjaky ny firenena Rosianina. Satria raha mijery ny saritanin'ny karta geografika ny Rosianina tsika dia ahita fa ny elatenany andrefana ny tena misy ny tanjany satria any ny tena mivangongony akabeazan'ny tanàna rehetra, any ny misy ny renivohitra, any ny tena misy ny tanjany ara-toekarena sy ara-ekonomika ary ara-tafika ny ilany andrefana.
fa milana tsinanana kosa dia ny désert Siberia midadasika be any zay tsy dia ahitana tanàna firy zay no hevitra le hoe nampisongotra ny elatenany. Ny teny faminaniana manaraka momba ny bera dia ny hoe misy taola tehizana telo teo am-bavany anelanelan'ny nifiny. Io dia mampiseho ireo tanàna manodidina ny Rosia zay mbola giazany, Osetia Atsimo, Géorgie ary Ukraine, zay io giazany tsy avela mifindra amin'ny otaniny io. Ka ny hevitry ny hoe eo am-bavany anelanelan'ny nifiny dia hevitry ny hoe giazany tsy avelany aleo tena na dia efa nahazo fahaleovan-tena aza. Ny Ukraine zao dia efa nahazo fahaleovan-tena tamin'ny 177 fa mbola io giazany tsy avela manana ny fahaleovan-tenany io dia hoy ny Baiboly hoe nisy taola tehizana telo eo am-bavany anelanelan'ny nifiny ho an'ireo tanàna telo ireo. Ary tsy izany ihany fa fantatsika fa ny foto-kevitra communisme zay nentin'ny Rosiany neran'izao tontolo zao dia tena nandrakotra sy nangeja firenena maro koa. Dia izany indray no hevitra le hoe mitsangana mihinana nofo be. Ny bera zany dia ny Rosianina. Jerentsika indray ny Leoparda kosa dia ny Allemana ho isika tany amin'ny lesona tany aloha. Leoparda dia ao amin'ny Daniel 7:9 hoy ny teny, ary noho ny afaka zany dia nahita fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda zay nanana ela-borona 4 tao an-damosiny, ary io biby io nanana loha 4 ary nomena fanapahana izy. Ny teny fanalahidy momba ny leoparda eto zany dia ny hoe nanana ela-borona 4 izy tao an-damosiny, nanana loha 4 ary hoe nomena fanapahana izy. Ny fantatra aloha dia nanomboka tamin'ny fetim-boan'ny taona 1700 sy 1700 dia nisy fiara mifono vina atao hoe Sara Leopard zay vitan'ny Allemana ary lasa nalaza eran'izao tontolo zao zany Sara zany no mitanjany sy ny zava-bitany. Izy no fiara mifono vy be mpividy indrindra teo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary lasa nanana toerana lehibe tao amin'ny fitoeran'ny tsenan'ny otanina mihitsy azy. Zany hoe Sara Leopard zany. Taty aoriana rehefa nanamboatra Sara ireo firenena lehibe rehetra dia nataony afaka hifanoloana piesy amin'ny Sara Leopard ny Sara zay namboariny. Lasa standara zany ty fiara mifono vy Leopard ty no mitanjany sy ny fahatsarany. Ary ao amin'ny sehatry ny otanina dia lasa ny Leopard no iantsonan'ny Allemana. Rehefa miresaka momba ny Allemana ohatra ny mpanao gazety sasany amin'ny vaovao nanomboka teo dia nantsony hoe ny Leopard Allemana, ny firenena Allemana. Io fiara mifono vy Leopard io ankehitriny no amatsin'ny Allemana ny Ukrainiana anafihany an'ny Rosianina. Ho resahantsika eo zany rehefa avy eo fa mbola hojerevantsika aloha ny tena hoe ny Allemana marina tokoa ve ny Leopard. Hoy ny teny faminaniana manaraka teo hoe io Leopard io dia manana loha 4 ary nomena fanapahana izy. Amin'ny dika teny frantsay dia hoe nomena domination izy. Raha mijery ny ady lehibe telo farantsika dia tao ny adiny franco-allemand tamin'ny 720 ny ady lehibe voalohany tamin'ny 470 ka hatramin'ny 770 ary ny ady lehibe faharoa tamin'ny 737 ka hatramin'ny 570 dia ny fantatra dia firenena ray ihany daholo no nikotrika sy ny konokonona ary nahatonga an'ireo ady ireo dia ny firenena Allemana zany. Nahoana? Satria hoy ny Baiboly hoe nomena fanapahana na domination be ny Leopard. Nanana domination na fanapahana foana ny Allemana na tamin'ny lafiny ara-pisainana na ara-industrialy na ara-tafika tao Eropa. Satria nahoana? Satria nomena fanapahana na domination be ny Leopard hoy ny Baiboly. Ny teny manaraka momba n'ity Leopard ity dia hoe voalaza fa nanana loha 4 izy. Ny fahamaroany loha amin'ny Baiboly dia mampiseho fanjakana fandimbiasana fanjakana dia mampiseho nisan'ny enjerany sy ny akarany. Ny firenena Allemana tokoa dia nisy fanjakana ny fandimby 4 antsoina hoe Reich zay midika hoe royaume na fanjakana. Tao ny Reich voalohany, ny Reich faharoa, ny Reich fahatelo nentin'ny Hitler na tonga ny ady lehibe faharoa ary ny Reich faha-4. Reich faha-4 dia ireo fanjakana taorian'ny fianjeran'ny rindrina tao a Berlin. Fanjakana entin'ireo chancelier ny fandimby io nanomboka tamin'ny 770 ka hatramin'izao. Mbola misy faminaniana hafa momba ny Leopard ao amin'ny Daniel 7:9 dia ny hoe nanana ela-borona izy tao an-damosiny. Raha jerentsika ny dika teny King James dia elatra koa amam-borona na voalay amin'ny dika teny frantsay ny ilazany azy. Fantatsika fa ny symbole ofisialy ny frantsay dia ny akola, zay le ela-borona. Ary ny fiaraha-miasa franco-allemand dia tena tsy vaovao fa efa hatramin'ny andron'ny filoha frantsay Charles de Gaulle dia nahavariana ny fanakekezan'ny reto firenena anankiroa reto ny fiaraha-miasa.
Ro firenena roa reo no nikonkonina nanangana ny Union Européenne ary mbola miara-miasa kaiky izy hatramin'izao amin'ny fanamafisana sy ny fiarovana ny fanjakan'ny Union Européenne. Efa lasa empire mihitsy moa izy nanomboka tamin'ny 7 satria raha tsy lasa empire izy tsy afaka amoaka n'ilay président mondial mba hanjakany rahan'izao tontolo izao. Ary tsy ny baiboly ihany no maneho miaraka n'ireo firenena roa reo fa ny filazam-baovao koa dia mandraka ankehitriny rehefa miresaka ny fiaraha-miasan'ny Alemana sy ny Frantsa dia manao hoe le couple franco-allemand. Ny elaborina an-damosiny Léoparda zany dia milaza ny firenena frantsay. Ny vaovao farany ary dia nandrahoana sy nampitandrina mafy ny Léoparda Alemana ny bera Rosianina amin'ny fandrosoan'ny ady ao Ukraine taorianany nanomezan'ny Léoparda Alemana fitaovam-piadiana mahery vaika azy. Ny Alemana moa araka ny lazaintsika teo dia ny fiara amin'ny fony vy Léoparda no mampiavaka azy ka nanome fiara amin'ny fony vy Léoparda miisa 400 antsoina hoe Léoparda 2 avy amin'ny tahiriny ny Alemana ary miantso ny firenena Europeanina namany rehetra izy mba andefa fiara amin'ny fony vy ho an'ny Ukraine koa avy amin'ny tahiriny. Ny Ukrainianina koa dia nilaza omaly fa mbola mila fiara amin'ny fony vy betsaka izahay. Ka tena nandrahoana ny Léoparda Alemana mihitsy isika ny bera Rosianina satria nandrahoana sy nampitandrina ny ambassadeur Rosianina ny Alemana ny 5 Janoary teo nandritra ny fanambarany fa mampidi-dozy ty fanapahan-kevitra ataon'ny Alemana ity ary hitondra ho any amin'ny fifandonana vaovao satria tsy ny miaramila Rosianina ihany ho izy no faty eo fa ny olo-tsotra ihany koa. Etsekilany nefa ny Ukrainianina vao maika manao antsoavy ny tanina mba hanome azy ireo fiara amin'ny fony vy bebe kokoa sy avo lenta kokoa satria araka ny vaovao antsika tamin'ny farany teo dia maminavina ny fanafiana any amin'ny tanànany Moscou mihitsy sy ao Ekaterinburg ary Petersburg mihitsy ny Ukrainianina amin'ny lohataona marsa 2024 izao. Nanambara ny Rosianina fa ho potika melo eny amin'ny sahanady ireo fiara amin'ny fony vy tandrefan'ireo izy fa tsy ahomby raha tena alefany tokoa. Manara-maso koa zany tsika izao no mety atonga ny hoe ady lehibe fahatelo ve ho tonga hatramin'izany ve ty adin'ny Russie sy Ukraine ity. Ny ady lehibe fahatelo moa izay lazain'ny baiboly fa ahafaty ny hampatelon'ny olona eto ambonin'ny tany dia hitantsika ao amin'ny apokalipsy 7:7 ka hatramin'ny 20 izay ilazan'ny soratra masina fa hiainga avy ao amin'ny on'ny Eufrata na Moyen-Orient ny ady ary amin'ny ora iray izay amin'ny daty voatondrin'Andriamanitra dia ho ringan'izany ady zany ny hampatelon'ny olona eto ambonin'ny tany satria ady nukleary zany. Olay teny ao amin'ny 4:12 hoe vao ny anjely 4 izay mifatotra ny Eufrata ony lehibe dia nivahana ny anjely 4 izay voahomana ao amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny hampatelon'ny olona. Ny fidiran'ny Iran ao anatin'ity ady ity no atahorana satria manampy mamatsy fitaovam-piadiana ny Rosianina koa ny Iranianina ary atahorana mihitsy ny ivadian'ity ady ady nukleary satria ny Iranianina dia tena efa manana tanjaka ara-pitaovam-piadiana nukleary miafina tena avo lenta ary mety hanampy ny Rosianina izy amin'izany fitaovam-piadiana nukleary zany. Ny vaovao farany antsika dia ny vaovao any mariky ny bibidy izay ny vaovao fahatelo. Mivoatra dia mivoatra zao ny teknôlôjia raha miresaka ny mariky ny bibidy isika hatrizay dia laza fa misy ny atao hoe ONG ID 2020 izay ansana sy anisy numéro-ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Efa nanomboka io projet io fa ny fanatanterahana azy ny sisandrasana. Anomboka ao asiana numéro-ny olona rehetra ka dia avy amin'ny alalan'io numéro io no ahafahany miditra amin'ny sehatra rehetra ara-barotra sy ahafahany mividy sy mivarotra. Tsy izany ihany fa io numéro io ihany koa no hidirany amin'ny sehatra rehetra ara-panjakana na ara-pivavahana sy izay rehetra momba azy mihitsy. Ilay numéro io ihany no ahafahany mifidy amin'ny fifidianana ho lasa solon'ny kara-panondriny ary ahafantarany fanjakana azy na aiza lehany. Solon'ny passeport koa io zany ary ny toerana rehetra misy azy amin'ny fotoana rehetra dia ho hita avy amin'ny satelita avokoa raha vao mandray an'io numéro io izy satria ho ampidirina amin'ny vatany zany numéro zany mba anarahana azy na aiza lehany amin'ny alalan'ilay puce efa niresahantsika tany aloha. Ny vaovao manaraka amin'ity teknôlôjia ity dia tsy fantatro na efa hoe mialo lalana ny idiran'ity puce ity ve ity vaovao holazaiko aminao androany ity fa miroso makany amin'ny fametrahana puce elektrônika ao anatin'ny atidohan'ny olona indray zao ny planina ny gouvernement mondial.
ry zareo eo amin'ny atao hoe WEF dia efa nanambara ny tena ahazahoana tombony ho an'ny olona tsirairay amin'ny fametrahana an'izany puce zany atao anatin'ny atidoha. Ny puce elektrônika atao amin'ny atidoha dia efa ela no nampiasaina tamin'ny resaka fitsaboana mba hanasitranana aretina na ampitomboana ny fitadidiana na ny zava-bitan'ny olona manana fahasembanana dia ho atsaraina, satria raha tapaka ohatra ny tanan'ilay olona dia afaka hanamboarana tanana artifisialy izy amin'izany. Dia zay baiko ny avy amin'ny sainy amin'ny alalan'ilay puce no manetsika an'ilay tanana artifisialy io ahavita zavatra betsaka. Ny olona paralysé ohatra dia afaka mampiasa ordinateur amin'ny alalan'ny eritreritiny fotsiny. Raha tsy dia misy fitadidiana loatra ilay olona dia afaka ampitomboana amin'ny alalan'izany puce zany ny sainy. Tena teknôlôjia efa tena avo leta be zany. Maro be hoy ny ropikaroka momba n'ity teknôlôjia izay antsoina hoe neuralique teknôlôjia ity, ny zavatra ho vita ary tsy mila misahirana intsony ny olona amin'ny zavatra maro, fa dia ho afaka baikona amin'ny alalan'ny eritreritra avokoa zany. Maro moa ny olona mampiasa an'izany puce zany efa mijoro vavolombelona mihitsy amin'ny sehatra maro. Ny département de défense aux États-Unis sy ny Institut de la Santé Nationale dia efa nanokana vola millions de dollars maro mihitsy anoanana ny fikarohana izay mirona amin'ity sehatra teknôlôjia neuralique io. Ny VEF dia miantso azy hoe intelligence stratégique, satria amin'ny alalan'ny eritreritra ihany dia efa afaka mibaiky fitaovana toy ny telefona na ordinateur sy rehefa mety ho zavatra afaka ho connectena amin'ny eritreritra ary ny hoe mba afaka anao an'izany ny rehetra. Ny mifamadika amin'izany koa dia tena mety, izany hoe ny ordinateur indray no mamaky ny eritreritr'ilay olona sady afaka mibaiko ny sainy koa. Ty teknôlôjia ity zany dia tena ahafahana ihany koa hikontrôlena ny sain'ny olona avy amin'ny alalan'ny ordinateur na ny satelita. Tena resy lahatra mihitsy ry zareo fa io no avy ny fandrosoany ny zanak'olombelona. Azo antoka fa lalana mampivoatra tanteraka ny fananana n'ilay mariky ny biby ty daholo zany rehetrarehetra zany ho ao anatin'ny olona. Ao amin'ny apokalipsy 3:12 moa no misy an'ilay faminaniana manao hoe ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampiraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsy hisy azo hividina hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anarany bibidy na ny isan'ny anarany. Arak'izany voalaza zany dia marika apetraky ny devoly amin'ny olona io. Samy mametraka amin'ny marika amin'ny olona daholo isika na ny tontolon'ny fanahan'Andriamanitra na ny tontolon'ny fanahan'ny devoly. Fa ny an'ny devoly mbola io vao ataony io, fa ny an'i Jesosy Kristy kosa dia efa ny fanahy masina ny marika, tomboka se mahan Jesosy Kristy atsika. Ny Romanina 5:7 dia manao hoe raha misy kosa tsy manana ny fanahan'i Kristy dia tsy azy izy. Ny Efesianina 1:17 dia miteny fa ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tomboka se tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Ny ezaka mila ataoko sy ny ataonao ry havana dia mila mitady ny fomba rehetra mba ho an'i Jesosy Kristy tsika. Mila mandray ny filazantsara sy feno ny fanahy masina amin'ny fotoana rehetra tsika. Ny devoly zao manao izay tena hikontrôlena antsika mba hiditra ao anatin'ilay base de données antsika. Azo antoka fa misy base de données ngeza be fitehirizana ny numéroan'ny olona rehetra no any sy ny momba azy. Hitanao rehefa tena mandray vola amin'ny gaby fakana vola amin'ny banky reny ianao dia lany ohatra ny volanao any amin'ny banky fa tsy misy vola tsony dia manoratra ao ilay gaby ao amin'ny masinina hoe tsy ampy ny volanao amin'izay tarehimarika soratanao eo. Ahoana ny ahalalany fa tsy ampy ny volanao dia satria misy base de données lehibe any mitahiry ny compte-bolanao ahalalany an'izany. Fa izany ny planin'ny devoly zao, izany ny planin'ny gouvernement mondial ahatonga anao voasoratra ao anatin'io base de données lehibe io mba hikontrôlena ny momba anao rehetra. Ny olona rehetra zany dia ho ampidirina ao anatin'io base de données io daholo ny anarany sy ny momba azy mba ho kontrolena azy ary ilay puce eny an-tanany sy eny amin'ny andriny no hikontrôlena azy amin'izany. Fa izay mandray an'izany puce zany ka voasoratra ao amin'io base de données io dia efa lazainy ny soratra masina ao amin'ny apokalipsy 4:7 ny momba azy. Hoy ny teny hoe dia izy koa no hisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaka ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra
sady ampijaliana amin'ny afo solo farana eo anatrehany anjely masina sy eo anatrehany zanak'ondry izy ary nisetroky ny fijaliana dia hiakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay mekohaka eo anoloan'ny biby dia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany zava-doza mandrakizay zany ry havana fa ny lalana toroko anao androany dia ataovy izay tsy ahavoasoratra ny anaranao ao amin'io base de données any satana io sy andraisanao an'izany mariky izany fa ataovy sitrandrao fantatra ary tadiavy mafy ny ahavoasoratra ny anaranao amin'ny base de données any Jesosy Kristy dia ny boky ny fiainana izany ny anoratana ny anaranao amin'ny boky ny fiainana dia tsy misy afa-tsy fandraisanao sy orenanao ary tazonanao tsara ny filazantsara marina dia izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 ny fanatanterahana azy amintsika hoe mibebaka atao batisa amin'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny heloka rehetra ary mandray ny mariky Jesosy Kristy dia ny fahafianon'ny fanahy masina zany na ny batisa ny fanahy masina ho fontsika hoe tahaka ny vatobe mikodidy midina avy any an-tendrombohitra amin'izao fotoana izao ny fahatanterahan'ny faminaniana momba ny fihavian'i Jesosy Kristy rehetra ary arakaraky ny androsoantsika amin'ny fotoana ny mahaingana azy tahaka ny mandeha amin'ny train mivoaka amin'ny tunnel tsika izao rehefa ao anaty tunnel dia maizina tsy ahitana ninninina fa rehefa mivoaka kosa dia mehita ny rindrin'ny tunnel hoe ay ve vita amin'ny vato hoe ay ve misy zava-maniry eny amin'ny rary vato eny sy ny sisa mihamazava toy izany ny faminaniana rehetra amin'ny fihavian'i Jesosy Kristy satria nasiana tombo-kase ny maro amin'ireo faminanian'ireo mba ho atsika ty amin'ny andro farany ny ahalala azy ny mpaminany Daniela ohatra rehefa nampanoratan'Andriamanitra n'ireo faminaniana ny soratany dia nanontany tompo izy noho ny farany hoe ahoana ny efa ran'ireo olay teny eo amin'ny Daniela toko 12:9 hoe ary raha nandre izany any efa tsy nahafantatra dia hoy iza tompoko anao ahoana ny hafaran'ireo zavatra ireo dia hoy izy andery Daniela fa efa voaorina ny teny sady efa voaisy tompo-kase mandra-piaviny ny andro farany rehefa nanontany teto ny mpaminany Daniela momba n'ireo faminanian'ireo dia hoy ny tompo hoe mandehana fa efa voaorina ny teny sady voaisy tompo-kase mandra-piaviny ny andro farany dikany dia hoe ho afenina ny fanazavana an'ireo teny rehetra ireo ka nosaronana voaly ireo fa rehefa tonga ny andro farany voavahana ka efa tonga zao ny andro farany dia efa manomboka mivatsy kelikely zany lotsika be zany satria raha tamin'ny andron'ny Daniela zao dia mbola tsy nisy zany firenena Alemanina zany tsy nisy an'izany Rosianina zany mbola tsy nahafantatra an'izany Daniela hoe nibera no Rosianina ary ny Leoparda ny Alemanina fa nasaina ny soratany fotsiny zany mba ho atsika ty amin'ny andro farany no ahalala hoe Alemanina io Leoparda soratany io ary Rosianina io bera soratany io satria efa miala ny tombo-kase na ny sarina ty amin'ny andro farany tapitra indray ny lesontsika androany izay indray ny momba ny vaovao azo nylazaina taminao tamin'ity androany ity ny afatra farany dia aza vela isy anakana anao tsy handray ny filazantsara ary aza vela isy anakana anao koa tsy aheno ny fandaharana manaraka veloma tompoko